Ny atom-pivolomana amin'olo amin'itony moa dia mazava ho azy fa ny resaka famboleam-bary zany tegna ataon'olona teo. Efa miezaka zany ny olo amin'ny resaka famboleam-bary magnara-penitra zany hoe misy mpampianatra resaka FFS zany taty ary olona ty zany presque fa magnaraka ny SRI SRA daholo zany mifantsaha teo zany. Na raha aminay aty mamboly katsaka dia manjary daholo na ny katsaka na ny tsaramaso mety daholo le tsy fampian'ny foto-drafitrasa zany satria tokony misy barazy maromaro zany avany aloha akany satria mbola barazy anankiroa ihany zay misy amin'ny tany ty zany. Fa ankoatran'izay mbola barazy nataon-drazana foana zany nataon'olo maventy taloha zany zany hoe mbola tsy dia mandeha amin'ny tokony izy zany le rano ka zay zany mba hampaneranay le tompon'andraikitra ara-panjakana indrindra fa fanjakana be zany mba hoe hijery ty plaine ty fa anisan'ny tegna hoe tsy ty farany fampatoana ty amin'ny commune ty amin'ny fatra mihitsy zany ty fisian'ity laine ty resaka fitaterana zany indrindra fa le lalana moa marobe zany satria ty zao misy lalana raiky agny 14 kilomètre avy zao misy lalana raiky agny amin'ny 1 kilomètre dia pont zany rehefa hoe tonga le rano be tapaka ary lasan-drano zany tokony androso ary tokony androso malakilaky zany ty faty saingy le tsy fahampahany loatra amin'ny resaka hoe tsy fiatezan'ny foto-drafitrasa.